mandray mponina vaovao raha etsy isan-taona ny tanàna Antananarivo ary Nitombo hatrany amin'ny 50 isan-jato ny velaran-tàny nanamboarana trano hatramin'ny taona 3 Betsaka amin'ireo trano namboarina ireo anefa no miorina eny amin'ireo faritra tondra-drano matetika. Ho famahana izany olana mikasika ny tondra-drano izany no anisan'ny antom-pisian'ny projet PRODUIR na ny tetikasa ho fampandrosoana sy fiarovana ny tanàna Antananarivo izay tetikasa mikendry ny hanatsarana ny fari-piainana sy ny tontolo iainan'ny mponina eny amin'ireo faritra marefo eto Antananarivo. Misahana velaran-tàny mahatratra 80 kilometatra tora-droa amin'ny lemaka atsimon'ny Antananarivo ny tetikasa PRODUIR. Fokontany miisa 170 izay mitsinjara anatin'ny mponina enina ahitana ny mponina Antananarivo renivohitra, Bemasoandro, Andranonahitra, Anosy Andrefana, Iainanarivo ary ampitatafika no azo tombontsoa amin'ity tetikasa ity ka anisan'izany ireo toerana izay sokajiana ho tena marefo. Maharitra 5 taona ny fanatanterahana ny tetikasa PRODUIR izay nahazoana famatsim-bola amin'ny tentona $570 tapitrisa avy amin'ny banky iray isampirenena. Ho fanohanana ity tetikasa ny fanjakana malagasy ity ho fanatsarana sy fiarovana ny tanàna Antananarivo. Ny tetikasa PRODUIR izay iarahan'ny ministeran'ny fanajariana tany miasa vaventy miasa amin'ny banky iray isampirenena dia mikasika manokana ny tanàna Antananarivo izay fantatritsika ny olana menjady aminy amin'ny voalohany indrindra amin'ny fitombon'ny mponina izay efa iainana amin'ny tanàn-dehibe rehetra eto Madagasikara sy aty Afrika amin'ny ankapobeny fa indrindra ihany koa amin'ny fivavahan'ny toetrandro ka miteraka fahasiaranana ho an'ireo ilay mponina mipetraka amin'ny toerana iva ny faritra Tananarivo. Io tetikasa io dia hoentina manao dingana lehibe mba hanatsarana sy hampiakarana ny toe-piainana sy ny fari-piainana ireo mponina amin'ireo faritra voakasika matetika amin'ny olana araka ny fivavahan'ny toetrandro izay mba ahafahan'izy ireo manana toeram-pinenana sy fiainana mirindra sy tsaratsara kokoa ary ihany koa ahafahan'ny tanàn-dehibe manomboka izao manana fomba fijery vaovao sy maharitra amin'ny fampandrosoana ny tanàn-dehibe. Marihana fa mahakasika mponina efa mihoatra ny 5 alina sy enina eto amin'ny tanàna Antananarivo izy io ary azo lazaina hoe tetikasa azo hitarina amin'ny faritany na ny renivohim-paritany rehetrarehetra izay misedra olana amin'izay fitombon'ny isan'ny mponina sy ny tsy fahampiany ireo fotodrafitrasa iombonana amin'ny fanatsarana ny toe-piainan'ny olona amin'ny ankapobeny. Ny ampahany lehibe amin'ny asa ho atao anatin'ny tetikasa PRODUIR dia mifototra amin'ny fanamboarana lakan-drano C3 izay mirefy 12 kilometatra manomboka eo Anosy be mandalo Anandavamamba 67 hektara antom-pisian'ny ka hatrany Ambodimida. Efa ny taona maro izay no tsy nahavita namokoriana ny rano araka ny tokony ho izy intsony ity kanal C3 ity noho ny fahasimbany sy ny fahatsetsemany ary tsy mahatohitra ny fiakaran-drano eny amin'ireo faritra ivintsony. Zava-dehibe dia hoe ahafahana zany manakely na manena ireo fiatraikan'ny tondra-drano eto amin'ny tanàna Antananarivo sy manodidina ka efa manomboka ny asa ankehitriny ary efa eo mpanantanterahana ny fanomboana ny asa ny mpiara-monantoka rehetra. Tsara ny mampatsiahy atsika fa manana andraikitra lehibe tokoa ny tsirairay indrindra fa ny tompony andraikitra ny fitantarana ny tanàna amin'ny fikojana sy ny fitandrovana ireny fotodrafitrasa ataoko hoe no avozina sy natsangana ireny satria izay no azahoana antoka mba hampaharitra ireny fotodrafitrasa ireny. Maro ireo asa natao nandritra ny dingana fanomanana toy ny fidinana ifotony eny amin'ireo faritra voakasika ny tetikasa, ny asa fampahafantarana sy fanentanana ireo olona hisitraka ny tetikasa ary ny fanomanana mialohan'ny toerana andraisan'ireo olona izay tsy maintsy afindra monina.
Ravitinina dia 5 hetsy no isan'ireo olona eny amin'ny faritra marefo isitraka ny tetikasa ary hiatsara ny fari-piainana. 934 ny olona isitraka ireo foto-drafitrasa vaovao izay voatokana iarovana amin'ny tondra-drano. 5,1 metatra toratelo ny abetsahany fotaka hoesorina ao amin'ny lakan-drano C3. 17 kilometatra ny lakan-drano sy toha-drano no averina amin'ny laoniny eny amin'ny lakan-drano C3. Ary 12 kilometatra ny lalany mpandeha tongotra ho amboarina manaraka ny lakan-drano C3. Narahanao teo ny Tanànako rahampitso, fandaharana iarahana amin'ny Tetikasa PRODUIR.